Fa nisy kosa ny taratasy izay nalefan'ny premier ministre lehiben'ny gouvernementa Andriamatoa Jean-Maire Berzika tamin'ny tany amin'ny filoha teo aloha ny professeur Zafy Albert amin'ny tokony anlona ny ministra teo aloha dia tsy izy akory izany fa ministra ny tontolo iainana sy ny ala ary ny ministra ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy. Ao amin'izay fanoloana toerana izay moa dia nandahy izay ny filoha teo aloha ny professeur Zafy Albert nanambara moa ity farany fa tokony atsangana ny gouvernementa vaovao fa tsy ny gouvernementa vonjimaika no ajoro eto amin'ity firenena ity. Nilava ny filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Zafy Albert ny taratasy avy amin'ny Prime Ministre Omer Berzika izay nangataka anaran'olona isoloan'Andriamatoa Randriamiarsoa Joseph, ministra ny tontolo iainana teo aloha, sy Andriamatoa Randriamanantsoa Dabera, ministra ny asa, no sady kandida filoham-pirenena ihany koa. Ho an'Andriamatoa Zafy Albert izay nilaza fa nanatona ny fahatokisany amin'ny Prime Ministre ny gouvernementa iraisana dia fananganana gouvernementa vaovao no tokony rosonina ankehitriny fa tsy gouvernementa tip-top. Gouvernementa io fa tsy tokony intsony isy olona ifikitra ao satria fa tsy ara-dalàna intsony izao fa ny zavatra tadiavin'ny vahoaka maro anisa. Hitanareo hatry ny moaly zay amin'ny radio na aminareo taoko fa mandre zany isan'andro tsy manaiky an'io ny vahoaka fa tokony zavatra atao hoe tena consensus iombonana no anangana ny zavatra vaovao hitondrasana ny firenena. Zahay moa tsy nanolotra satria fa tsy araka ny izany feuille de route zany nataondry zareo ary zay tsy nanaiky mihitsy ny ambonakano zany tsy manan'olo ao zahay. Fa ity ndray mandeha ity tsy anaiky tsony zahay raha tsy ny zavatra tena iarahany rehetra no atao. Ka noho zany tsy ekeko za moa anisany nanolotra ny candidat primature na hoe manaiky an'izany Omer na tsy manaiky an'izany zako nanolotra azy ary manana droit amin'ny fananganana zavatra zao dia manana ny teny koa manana ny fahefana milaza fa tsy ekena raha tsy mamiainga amin'ny consensus ny fananganana zavatra misy ankehitriny. Tsy ekena io fa tsy maintsy miainga atsika amin'ny zavatra takiny maro anisa. Constitution lo atao arakaraka ny lan'ny vahoaka eo zay no ananganana zany présidence ny république zany. Nilaza trano ny filoha teo aloha Andriamatoa Zafy Albert nandritra ity fanambarana izay nataony tetsy amin'ny fonenany Etsivandry ity fa efa tafaresaka tamin'ny filohan'ny tetezamita sy ny Prime Ministre ny tenany mikasika ny fifidianana lalam-panorenana ary nilaza ireo fa hodiniana mandritry ny filakevitry ny gouvernementa sy ny filakevitry ny ministra zany. Kanefa treto tsy nahazo valiny nafa-po Andriamatoa Zafy Albert noho izany hoy izy tsy nahavita iraka ny Prime Ministre Omer Berzika.